Sao ny zoko indrindra eto araky nefa volaza tao mbola ao ny zoko ray aman-dreny miandrina razona arony izy no tokony tenety nefa nitsy fafana dia mijorona androny eto a na izany aza nefa na alikena za tsy alasombe ampitsanganana tsy maintsy miala saloha fito amin'ny ara-jona arona hitondra ny fitenena eto anatinareo ka hitondra ny tsodrano amin'izao andro fety tsinany ny alamaty zao fety pirenena malagasy tokoa ny tsinany ny alamaty mazava ny tantara nataon'ny pastera teto ireo ny teny rehetra teo aloha dia efa nanamarika ny fomba malagasy rehetra koa amin'izany fatatsara fa ny alamaty dia andro fandrona teo amin'ny tolo malagasy fangataham-pitahiny fitsofany rano fana ary ny présidentsika dia miteny teto fa nisy aran'ireo saram-panambadiana nanao aliny ratsy satria somba ny vitany ihany ny fanambadiana rehefa mifapotikely amin'ny aliny alamaty ka tsy ho lava resaka fa fohy ny teny ho tsarantitra aza marotojolo tokolasy tokovavy tsy sara menakavy ary tsy saraka misambatra tsy ny mananjara fa ho tratry ny tombo vao manaraka indray tsinany alamaty amin'ny 24 novambra 3 arivo. Savatsara daholo.